Natolotry ny radio vaovao Masoanao anio. Tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe fahendrena tsara azaoam-pity diampeny ny oly arisora lalarivelo. Reto avy ireo hanome aina ny tantara. Ny anja rakotony aina no hifanja, dia nandry anjafiny aina no hianitra, fanantenana randremololo malala no neny, veritina rantasoabenja no DG, anisay rantry ny aina no tahiry, ary ny miaramila no finidin'ny Kristy tahirandre manantena no iandry, ny sakazan'ny Kristy zolony aina rakoto arivelo no saloy. Mangingina kindry izany. Manana olana nga? Tsisy ka. Mba zareo sao dia misy azoko atao ihany e. Tsisy ho afa mahalasa saina fotsiny ny toriteny teo e. Manao ahoana amin'ireny moa izany? Ka ny hoe ny fahafahanao amin'ny Jesoko. Manana zavatra mamatotra nga saloy? Tsy dia hoe manana zavatra mamatotra kia, fa mahatsiaro aho hoe tsy medrika ihany ao anatrehan'ny tompo e. Tena maniry mafy akiny hanolotra ny tenako an'i Jesosy. Amin'izay dia mba omeny fahendrena e, hiatrehana an'izao fiainana sarotro izao. Tena resy lahatra amin'ny fitiavany akia, tsapako hoe mila azy mitoetra ato amiko aho. Tena tsara hananana mihitsy ny fahendrena e, indrindra amin'izao an-tanindrazana izao. Misy zavatra materiaky ato anatiko ato a. Mila mivavaka mitokana mihitsy rehefa tonga any an-trano. Jesosy, misaotra anao nitsinjo an'ity mpanota izay tsy mendrika akory antsony anaranao. Menatra noho ny fahotana vitako tompo kanefa manatona anao satria tena babo ny fitiavanao. Maniry anao hiditra ato anatiko aho, anjaka sy hanapaka ny fiainako mba ho velona ho anao, satria maty anao mba hisolo aho ka ho voavonjanana ny fiainana mandrakizay aho. Anio aho Jesosy manaiky anao tokoa ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako, ary izay rehetra momba ahy dia atolotro anao. Ianao no antony sy ivon'ny fiainako manomboko izao. Fanahy masino, avaozy aho fa manaiky ny fanamboaranao mba ho feno ny fahendrenao e. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Saloya, mivalo mibaka. Zany? Andao hiaraka hijery mivalo fa tsy sa mandeha irery aho. Fa maninona nefa ny raha jerena amin'ny finday fotsiny raha matahotra indri e? Andao aky hoany a. Tena voadingana indray ny anarako. Aleoloha miala eto dia amariniko amin'ny finday mihitsy fa sao dia mba diso jery aho ka. Andriamanitro, tena tsy afaka. Saloya, afaka? Mention passable? Tsy maninona fa efa afaka aloha e. Afaka? Arindry? Firy moa ny laharandry? Sany anarana no hitadiavako azy? Tsy afaka kiza. Aiza koa e. Ankizy mahay be io ve kindry dia tsy ho afaka? Firy ho ala numero hitadiavako azy? Efa nijereko tamin'ny finday ako nefa tsy ato e. Tena marina ve? I triple zany ndry. Andrikako. Andao kio odika, tsy te hijanona eto tsony aho. Misaotra tompo a, na dia tsy afaka aza. Ianao malala izay antony e. Ampaherezo ny foko mba tsy ho kivy aho fa hanantenanao lalan-dafa. Tsy afaka tokoa ve ianao anaka? Tsy afaka ary neny aho. Mba fantatrao ve ny antony?
Ka raha tsy voaray ve ny sahala isaky ny taranja ho fantatro izay antony hoe inona no nahalatsaka be? Efa indroany izay ianao, sao dia tsy mety aminao ary io sokajy miditranao io. Tena tiako ngerineny io sokajy io fa rehefa mandinika dia tsy ampy ny lesona nataonay sy ny fampianarana. Na dia niara-nianatra matetika sy manao fampiasana maro ary izay sy antitra, hitako hoe tsy feno tsara izany ny fahalalako Ka mbola mazoto hianatra ve ianao amin'ny taom-pianarana manaraka Koa raha manana fahafahana mbola mpianatra ve neny mbola mazoto ka? Nefa iriko hoe mianatra maraina sy hariva toy ny mpianatra rehetra ihany fa sao dia variana indray mantsy ny raha betsaka loatra ny fotoana tsy ianarana. Andraso fa sekoly tsara no jereko anao ianao mantsy mba anjanako ka ezahako ny hatafitanao ry saloy tany ny fahendrenao sy ny finoanao an' Jesosy Kristy dia mazotoa mianatra tsara Sotra neny zava-dehibe tokoa izany fampaherezanao izany. Ary toa tsy tonga nikotrana lesy lahy tamin'ny maly ariva. Ka le orana ny avy be sady nisy vahiny koa tao an-trano dia tsy navela mamana hivoaka intsony alesy Misy compétition mantsy tsy ela araka ny vaovao, sao tsy tafy eo alahy afaka foana io fa aiza aloha lahy nianatra fa sika nge laha ny sesio teny amin'ny lycée izay sekoly idirany lany mba tiako ianarana koa le misaraka amin'ny namana mantsy tsy tafako. Ay ve andeha hanatra taratasy idirany aho zao. Andao araka amin'ny kanila dia any la mahita azy na mety na tsy mety Tena tsara mariny ity sekoly nofidineny anarako ity sofa manao tablier. Raha tsy izany mantsy dia tena hita hoe miavaka be metsiketsika sy manara-damody be daholo ny mpianatra ato. Aiza no ahitako izy tena mivavaka ato izao ataoko namana. Jesoa, tolory saina mba ahifandray tsara amin'ny ankizy dia ataovy manana ny fijerinao koa raha mijery azy ireo dia mba ahizara ny fitiavanao amin'ny hafa. Amen. Ato ny efitrano fanaratsika Leandra. Sady rehefa nijery ny lisitry ny mpianatra dia tafaraka isika izay lahy. Milay koa izanyko. Efa voatetiko daholo izay ny efitrano fa tsy hitako izay misy very nga ianao. Azafady, aisaka ny TC2 fa tsy hitako. TC2? Ay, midina kely ianao dia ao ambadika ao izy ny efitra voalohany. Sotra betsaka. Eny ary Hoay, tena efa feno ankizy ato. Dia aiza amin'izao no hipetraka? Arina izany ange miandro azy foana Ka tsisy toerana malalaka ko. Eo amin'isany ianao mipetraka Sinakely izy ihany dia avy eo izy hipetraka eo anilan'ilay eo Fa maninona raha iry Jobry no mipetraka eto fa tsy hita le aza. Mba misaina kely tsy aloha fa izy voninahitra no mba atao akaiky lesy dia sahala mbola te-hikady ripola indray. Moramora ihany fa nareo ve tsy mianatra mipetra aloha ianao eto fa aza be vazivazy iza moa ny anaranao? Saloy. Ny ay andry men'le ty tahiry. Faly mahafantatra. Saloha tsy mba miezaka firy tsy mba mandray anjara ny dinika ataon'ny ankizy mihitsy Ka indraindray tena tsisy azoko mihitsy ilay resaka ifanaovan'ny ankizy dia tsy samantany hoe inona izany resaka izany. Izany tsy mampiteny ahy eo. Zao ary ahoana andeha ianao amin'ny oniversitena Fanja amin'ny Larobia ariva Larobia ariva? Tena tsy afaka ka. Tena miala tsiny fa tsy afaka amin'izay fotoana izay.
Oatra miafiafy be ny ianao izany fa maninona? Ko mpianatra vaovao tahaka anao ihany dia tsy maharaka loatra ny fomba mpianatra atoko. Izao andao ary mba ikotra niaraka aminay anaratsika ny enatra io. Ikotrana? Ikotrana ahoana moa izany? Ikotranako izany dia tsy hainao miainga amin'ny fitnesy dia vidatra kely amin'ny self défense. Manatsara ny bika sy ny endrika anie izany dia avy eo misafidy ahady amin'izay ianao sady za efa mahita tsara ilay mety amin'ny tebatanao aza misasala fa manao an'izany taona ny olona amin'izao Izany koa ve dia tsy ho an'ny lehilahy Misy ho an'ny lehilahy dia misy koa ho an'ny vehivavy ka. Hitanao, misy izao ireny olona somary misy kibo ireny rehefa manao azy dia vetivety dia mena ary lasa mafimafy sy matanjaka tsara. Mety hoe tsara ihany izany fa tsy mety amiko ka. Fa tsy mety ahoana koa moa Onona izanao fa tsy mety izany? Tsy mandrana koa ianao? Manana ny fombany tsy mety amin'ny zavatra inoko ny manao aiady ry tahiry Tsy mazava amiko ny tianao lazaina. Hitanao, ny resaka fanahy ivelan'ny firaisana amin'ny fanahin'Andriamanitra dia mifanohitra amin'ny fankatoavako an'i Jesosy Kristy. Izany raisina ny zavatra ratsy izany rehefa tsy mitovy amin'ny finoanao. Hitanao, voafehan'ny tenin'Andriamanitra ny fiainako. Manana fahafahana saingy ao anatin'izany tontolo izany ihany. Ohatra hoe raha misy manao ratsy amiko dia taony mba hivavaka ho azy sy havana aminy fa tsy voizina ny valifaty. Sarotinao koa ne izany dia fanafana ve no mibaiko ny zavatra rehetra tsy karakara vatana izany? Raha tena manana fiombolana amin'ny Tompo ianao dia manana fahonoana tena amin'ny zavatra rehetra. Afaka mitaiza vatana ianao ka na amin'ny alalan'ny sakafo na amin'ny alalan'ny torimaso. Ary tsy voatery ho karakaraina be ny vatana vao miseho ny hatsarana. Fa tsika nge efa noforonin'Andriamanitra ho tsara ary eny andalam-piazakazahana rehetra eny feno fiadanana dia miseho ny fahatsaran'Andriamanitra eny aminao, na eny amin'ny endrika na eny amin'ny toetra na dia ao anatin'ny sarotra aza. Zavatra vaovao amiko mihitsy izany ka tsy afaka ny adikevitra. Rehefa tsy nisy aloha tsy maninona fa rehefa manao pasazy dia mba hotrony sa andandray ianao? Inona moa ilay hoe manao pasazy fa tsy antatro Manao compétition ekarana tepana re eny lazao ihany fa anatrika raha ohatra ka afaka. Raha afaka afaka ianao Tena tsara be ny fiteninao ry Fanja. Afa-po mihitsy ny mpanatrika rehetra. Iandra, efa misy olona miaraka amin'ny tahiry ve? Ianao mba namany ihany. Raha amin'ny fahalalako azy aloha tsy misy le rivariana loatra amin'ny resaka sport matsy. Maninona moa raha mba ampidirinao aminy? Fa raha izao nga tsy mba tindrika, izay nge mitovy ihany Aza asiana ihany fa resaka matotra anie izany resaka ataoko aminao izany Dia ahoana ny fanarahana raha raikitra? Inona nefa andedavinao dia omeko anao raha ananako Aleo fa rehefa tanteraka no fanirianao voalazaiko ny zavatra omenao Aza atao akamatatra fa maninona raha tonga dia lazainay Atao surprise. Ataovy ary izay asaiko ataonaoko dia ho hitantsika hoe inona ny azoko atao. Ary lasa aloha ohatra ny tsara resaka izany miaraka anganareo. Izay le mahavoantsika lehilahy mihitsy izay. Fa nga rehefa miresaka dia miaraka Ka inona ary mahavariana anareo roa indraindray Fianarana ihany Aza mody adala eo leselahy. Fina nefa ny olona lahy fa tsy resahan'ny lahy dia mialina. Ataoko inona koa iny. Aleo fa omeko ny lambogadiny izy Dia aza miditra miresaka rehefa tsy tia azy lahy. Fa tena tsy miaraka zany nareo. Raha misy zavatra tiany andro lazaina lasa fa izay miolakolaka Misy ankizy tena tianareo any ka ahoana? lahy ve vehivavy? Inona ny zavatra manahirana ny sainy lahy? Lazao sa ekay ny mahatonga lahy manatrika adina ohatran'io?
Fantatrareo tsara ngila Joby, atao am-pianarana ihany izy. Hoe iza? Fa hifanjaka. Fa tsy izy ve le tian'ilay hipetraka eo akaikitsika tamin'ny voalohany iny e? Izay aloha dia marina e. Sao dia mba hialara ny taraiky aminy. Ka ianareo nge nytiany fa tsy izahay e. Tsy amin'ny eritreritra mihitsy ilay tsy izany a. Iarahana fotsiny izy aloha dia sarahana avy eo e. Misy zavatra ambadika na resaka lazany e? Ka raikitra ve? Inona andraikitra? Misy zavatra mba tiako angatahana amin'izay fa tsy azoko ilay izy raha tsy miaraka amin'ny lahy. Ka raha mba mianatra ihany mantsy alahy dia miaraha amindray mandeha fotsiny. Dia avy eo ialany lahy izy. Zavatra ino nangatahany lahy aminy? Tsy azoko tenenina aloha fa manaiky ve lahy e. Lao hita ilay tsy izany a. Le mianatra any an-tsekoly ty vita ihany fa ty gym baky ty mihitsy ny tena tsy laitrako ka. Dia tsy maintsy hazakazaka maraina indray izanyko. Raha teo izao hianatra dia mba nisy namana ihany a. Saingy tsy isa mandeha mivoaka maraina rery ihany amin'izao ka. Aleo mihitsy miandry amin'ny faran'ny herinandro e. Aleo amin'izay dia manao programa mihitsy mamonjy terrain dia mitondra sakafo maivana. Fa nadinana koa nefa ty efa ho afaka roa volana. Tokaiza re ny entako e. Izay koa ny tsy tao an-tsaiko marina. Tahak'izay aho tsy nitondra kahie. Manahoany Saloy? Manahoany tahiry? Vaovao? Zao hiazakazako zaoko. Zany e? Andeha hazakazaka ianao, ndeha araka aminay e. Fa maninona ary ngitiny ny kitapo iny e? Apetraka akaiky entana ery. Faiza ny entanareo? Etsy amin'ny tsibandy aminao teserta fotsy misy sarisary menitsy e. Mijoro io, hitanao ve? Drasy fa teriko eny ary ty e. Sary ihany ka izy ty rehefa manao sorta fa zarona ny table foana sady ohatran'ireny ziplava ihany no fanaony. Izay ngamba mahalitika ny andry. Tsy misy hotazanina. Ary manao zima miaraka an'izay fa tsy mba voadiniko mihitsy izy a. Vanja foana ny medinediny alohako eo sady narakaraka foana. Fa hoy ianao Saloy? Andeha hazakazaka ako. Fa maninona tsy miaraka amiko? Samy mihafahafa rehefa andao e. Eno tsara fotsiny ny feoko fa atoroko anao ny fomba fihazakazana mba tsy ho reraka ianao. Fa maninona nefa raha tsy miteny rehefa mihazakazaka e? Aza manao traha ianao fa manaiky fotsiny dia afatoy amin'ny zaratra izay ko ny sainao e. Eny arika, miaino anao aho. Ary fotsiny ny ritimako e. Tsy mandimatra izay ataoko ianao a. Tsy voalohako, tsy aoriako fa tovolarana isika. Zay e. Eny re e. Ndao fa efa milahatra aminao ange izao e. Rehefa manareta amin'ity firanan'ity isika dia izao no ataovy. Mifoka rivotra amin'ny orona dia mamoaka rivotra amin'ny vava. Mazava? Eny tompoko. Efa izany izao ny ataoko eo. Inona koa ty tompoko ty e? Verena normalina amin'izay? Ko ianao mpampianatrako. Verena miaina normalina amin'izay? Ay ve le hoe miaina no hoe miverena normal le. Tsy efa tokony hijanona amin'izay ary ve? Nefa ohatran'ny tsy mahatsiaro vizana ihany koa nge izany izay. Efa ela ihany izay niazakazahana niodina teto amin'ny terrain teto izaiko. Le olona niazakazaka niaraka taminay teo izao efa nijanona daholo. Sady izay jereo le olona variana mihitsy mijery anay. Sasany aza miresaka dia mipetraka. Ao tsara ve ianao e? Lasa sana be ny izany e. Eraka sady nga? Tsy maninona ka, tsy reraka. Marina tsy tena ohatra ny entin-javatra izany fotsiny aho. Jesao tompo. Raha tsy mety izao ataoko izao dia hajanony ny tongotro. Misy zavatra tsy takatry ny saiko mihitsy ka.
ianao Jesosy mahalala ny afina rehetra. Mbola manana herin-tsaina izy izany, andrasy fa ovana amin'izay. Saloy mihena avy ianao zao rehefa tonga tsy amin'ilay fidina mihitsy dia mandeana mafimafy amin'izay. Aleo hijanona dia tsara ny fandehana dia hitako raha manana hery izy. Andriamanitro, ohatrany lasa matanjaka be anie zany Jesosy ajanony satria ary toy ny ady sahady tsy nahavita lavitra akory, dia tokony mafy be aza ny fihazakazana dia tafajanona izy. Ahoana ary izany? Misaotra Jesosy, misaotra anao Tahiry tsy aleo ve mody amin'izay Mody amin'izay Eno eny ary fa nanao torofiry kay tsika teo ny olona rehetra kay efa mijanona daholo. 520 saingy ianao nijanona sahady. 520? Efa tena famonotena mihitsy nge zany Famonotena hoana koa ary dia trampinga ianao? Tsy tezitra fa mahatahotra fotsiny. Tena manao sangy mahery ianao ry Tahiry Ianao zany mbola hijanona? Ie, mbola misy ataoko fa miandalana ianao any am-pianarana indray miona. Mbola tsisy fivoarana mihitsy ny zavatra nampanaoviko anao ry Andry Ka ianao nge maika be efa hifarana ve ny taom-pianarana dia ianao tsy mihetsika mihitsy. Ka lery angety za Inona ny tianao lazaina fa tsy azoko? Raha izaho aloha ny teo amin'ny toerana dia velesiko mividy dia mafana Ka maninona ny tsy natao izay tokony atao fa miandry inona ianao? Zay vao tsaroko, misy pasazy amin'ny sabotsy hariva, tongafa mijery azy. Tena tsy afaka ho an-tsaiko mihitsy ny zavatra nahazo tamin'ilay niazakazaka niaraka tamin'ny Tahiry iny ka. Andriamanitro, may fotoana mba hitoriako filazantsara aminy. Mila ny famonjenao koa ne izy iny Andriamanitra Mila fanafana tanteraka amin'ny fahotana maro. Nifakaiky ny compétition nefa toa ohatra misy manelingilina ny concentration-ko izany. Maninona izany mahita tampoka ny endrika aloha rehefa manao méditation. Leo aloha tsy mianatra mihitsy melo passage io sao mahita ny saloha vao maika migorotana. Mila fifantoana misy mihitsy mantsy zany efa saika anasa azy anatrika fotoana. Maninona mora ihany no saika miresaka aminy. Zay ranga aloha zay Arabaina lesy tafita soa otra betsaka lesy fa atao sy tazako azy aloha tsy nilazay langa izy ho avy aty. Miteneniko izy ka fa maninona mora tsy eo azy izy efa ifanja hitan'ilay ihany sady fanja koa ny tian'ilay sary-piarobe izy raha mahita ny saloha eo sao sanatria miady eo izy roa vaviko losa. Félicitations kia faly be ahoana mety ve Tahiry manao fety miaraka tsika izao? Toa mihenahena fotsiny lahy zany andao letsy efa misy manasa sy miantoka velo ty za aloha vonona be mihitsy sa Tahiry ihany no entinao ry fanjy. Enao koa ry Andry, enao nge no nitondra taty andao iaraka aminay Fetifety fotsiny fa maika hody anao sory akody mifampitazitazina ny fanjy ty ohatra nireny olona mifankaty ireny nefa za tsy tia azy akory.
maresaka be ato ampianarana izany a. Ohatry ny tena akalazay ny fanja mihitsy ny fiarahana amin'ny tahiry. Nefa dia maninona moa izany e, izay ny tiniko. Fa hitako hoe ohatra miatakataka amiko izany tahiry. Sa ve ny saiko ny lasa lavitra e? Na izany aza ohatra ny tsy fomba ny zaniko. Mody avy hatrany aloha izao no mety amiko rehefa avy eo e. Tsy te handray zavatra hafa intsony ny sofiko. Tena mila miresaka amin'ny saloha mitokana andeha rahako iny. Saloy! Saloy a! Saloy! Tahiry? Ga misy zavatra diniko? Be dia be. Inona daholo? Maninona manonsy tonga tamin'ny sabotsy ariva? Sabotsy ariva? Fa nisy inona tamin'ny sabotsy ariva e? Fiakarako tepana ka sy fantatra? Tsy fantatro izany ko, azafady. Iandra mantsy ny raha kilazanao tany ngasy navatra anao izy e? Tsy niresaka an'izany tamiko izy ka. Fa ao aloha e, afaka votsitra ve ny sandriko fa marary be mihitsy poretinao mafy ery. Azafady re azafady. Fa tezitra nga tahiry e. Tsy tezitra fa soerana amin'ny zavatra maro fotsiny e. Izay fotsiny. Azafady re raha nampalahelo anao ny tsy fahatongavako tany e. Efa nilazainao tokoa izany fanirianao izany saingy atahoana moa e. Andraso fa anao zavatra ho anao aho setry ny tsy fahafahako tamin'iny fotoana iny. Hanolotra famizana ho anga ianao? Karazan-drazan'izany ihany. Saingy tsy zavatra vidiana akory fa izay misy eo ihany. Izany lasa foatra mahaly anahy izany Izao re apiko ianao amin'ny fandikana ny lesona tamin'ireny fotoana tsy nianaranao reny. Dia atoroko anao koa ny fampiasana ny menantsika ho famerenana farany mialohan'ny fanadinana famaranana. Afaka tapabolana nge dia efa hiatrika ny bakitsika e. Ianao koa ty ohatra mampiomehy. Izany ve ny zavatra mba atolotra ao Izany nge zavatra mandalo fotsiny e. Zavatra mivaingana izao no ohatra mivinavinaiko menao Fa inona moa ry tahiry ny zava-dehibe eo amintsika amin'ity taona ity fa tsy ny fahafahana baka ve Tsy efa be izay 3 taona nianarana hakana azy izay. Nataoko ihany tsy hiteny fa mahafinaritra any tetranao saloy Manana didy izara fitiavana toy ny fifankatiavan'ny mpirahalahy tahiry Mitarika lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra satria teren'ny fitiavan'i Kristy. Tsy tiako ndry manatikatina ny tahiry saloy efa miteny izay. Ka tsy misy ninina ngeka eo aminay sy tahiry raha izay no mampatahotra ndry Ka raha tsy hitako ireny zavatra ataondry ireniko. Ny ankizy rehetra nge manao tatitra aty amiko daholo Samy andro domina vao miverina ny saina hoe zavatr'olona ty adalaiko ty. Tsy manana eritreritra fahafa mitahiry izany ho azy za. Mandana resao izy raha ohatra ka mahasarotiny andry Eny efa nampitandrina izay. Efa vitako daholo izay ry tahiry ny zavatra mifanekeko taminao Eny misaotrana eny aloha ny amin'izay zavatra izay fa zavatra mbola tsy afa-po Ny fahaizana kosa aloha tsy miankina amiko fa miankina aminao ihany satria za tsy afaka hiditra ao anatin'ny sainao ko. Tena marina aloha izany fa ianao ohatra ny kisitina be izany fa misy inona? Aleo tsy dia miarakaraka matetika intsony ry tahiry fa manahirana amin'ny olontianao na zavatra tsy misy aza foroniny. Olontiana? Tsy manana olontiana saloy sa fanjavana eritreretinao? Izany no malazako. Raina manokana ary. Misy lahatra amin'izany ianao?
ka angah moa dia voatery ho hitako daholo izay ataonareo e. Rehefa izy tenany mihitsy no miteny aho dia manaja tena. Ka moa ny rahonana ianao izany. Tahiry a, tsy mety ny manisy fandavonana fa nafitohinany eo anoloan'ny hafa e. Tsy misy ninina aminay sa izy mihitsy ny maniry anisy zavatra. Na makefa ely andry araka ny fagnapahany dia izy no nampirisika hiaraka amin'ny fanja. Tiaka ny fony fanja nefa izy izay ny kirizany anatanteraka ny faniriny fanja iaraka amiko. Dia miaraka izany nareo. Fa asihany fotsiny hoe miaraka mba hahafahany andry mahazo zerinany amin'ny fanja. Tsisy azoko izany. Fa na izany aza zasiana fanazavana tsony ka, aoka izao. Marerina saloha raha misy miaraka amiko. Zavatra hafa mihitsy izao mampalahelo aho fa tsy izany. Lazao ireo izany zavatra izany mba fantatra. Tena mandalo izao fiainan'izao sy ny filanitra tahiry. Ny fiarahana mianatra mandalo, ny atanorana mandalo, zavatra rehetra mandalo e. Mba ny saina tao anatinao ve ianao ny maharitra mandrakizay? Aniriana fahafatesana ve? Tsy aniriana ny fahafatesana izany voasaina fa izao anio izao e. Efa nomena sy nampahafantarina ny olona ny lalana makany e. Saingy tsy misy manao an'izany ho zava-dehibe mihitsy. Variana amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana ny olona. Marina fa matoantsika mipetraka etỳ ambonin'ny tany dia ilaina ny mianatra, ilaina misakafo, ilaina ny miasa. Saingy manoatra lavitra no reny ny fananana antoka fa voavonjy ary manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay ny olona iray e. Moa ve tsy efa mivavaka ve ny rehetra? Tsy ampy ho any mivavaka sy mahalala fotsiny. Mila mandray an'ilay zanak'Andriamanitra. Mila mitoetra ao anatinao izy dia miaraka aminao isan'andro. Izy angery tahiry ny fiainany, izy ny tompo amin'izay rehetra atao. Ny fitiavany no hery manosika anao androso amin'ny fahamarinany. Lehibe nge ny tiavany atsika e. Na foizany toeram-boninahitra nananany tany an-danitra. Na ny ekeny ho faty mba hanananao ny fiainana mandrakizay raha mino azy ianao. Manan-kerana afaka anao amin'ny fatorana rehetra izy ry tahiry satria efa naharesy ny fahafatesana izy ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ihany fa afaka baka soamantsara. Afaka koa tahiry. Kanefa ny siany aloha tsy afaka e. Atahoana moa fa fiainana daholo izany ko. Ary mba nanahoana ary izay tahiry? Mba efa nandray an'ilay zavatra nresahako ihany ve izy sa dia mbola manohy ny fanaony teo aloha ihany? Arabaina aloha anaka fa afaka soamantsara ianao Saotra betsaka neny Ka inona izao no ataonao? Any fianarana sa hiasa? Mbola hianatra ary neny amin'ny herinandro koa ho any amin'ny ambaratonga ambony eny aloha hijery izay zavatra mety atao. Manahoana ki hianatra? Manahoana kisa aloha arabaina aloha fa afaka soamantsara e. Saotra betsaka kia. Dia ino ny zadoka saindry eo atao aty? Ny tena tiako kia izao dia ao amin'ny sampana toe-karenaoko. Raha mikasika amin'ny fitantanana izao natao indray dia tena afaka nanampy andry mihitsy saingy mila mivonona tsara indry matoa safidy izany sampana izany Fianarana kiry hianatra tsy misy mora fa ny finiavana natao betsaka dia izay e. Marina kia izany eny fa mihaona amin'ny foantsika ka. Eny kifa misaotra. Tiako izany sady izaho koa nge tsy mananamana e. Mahita namana eo foana kindria. Zavatra kizy be dia be ety amin'ny anjery manontolo ve dia tsy ahita namana iray amin'ireny ndry? Eny kiko. Misaotra betsaka fa aleo aloha izany mba andeha anontany kely renseignement ato e. Misy vaovao resahako amin'ny lalitra tsy ry tahiry Lazao ary faminan'ny lasa miaraka ngeza izy fanja raha izany aloha tsy vaovao amiko intsony efa ely izany no fantatro ka mifampiankina amin'izay no vaovao manaraka ka anambatanga ialahy tiako letsy tsy izany fa aza tapahany lalo ny teniko
ambarao ary fazasiana sasy teny e. Miaraka ho azy izay sy fanjy dia anangana zavatra iombonana izay ary fikasana iny anangana salle de sport ny trano no hafa ny fitaovana rehetra dia azy avokoa. Tsara kosa izany ko. Fa tsy vitanay no mitantana azy mila ny laho koa tsy izay. Tahiry mantsy tena havanana any amin'izany. Raha iasa aminareo ve za? Tena izay mihitsy e. Lazao izay karama mety amin'ny lafa vonona ny anome izay tian'la izay. Sa ny hevitra sa mivetsy avy any amin'ny fanjandray ilay izy. Zavatra ny rana nandinika izany fa tsy avy amin'ny relo letsy a. Tena tia azy alay matoy miangavy anay araka aminareo a. Fanjangelesy ka miadadalamiko e. Fakapanahy mazy ny fisiko aminareo. Elave dia mahatika e. Toy ny mpiralangy itsika e. Tsy hanao amiko amin'izany velively lahy. Mbola tian'ny fianarana koletsy za. Tsy mahorera resaka volo izany. Fantatro tsara izany e. Tahiry nge efa mitantana salle de sport maro e. Aleo aloha za eritreritra tsara sandama zavatra vao mamevady eny aminareo e. Ok ary. Saloia, misy mitady ianao? Ay, ho avy aneny a. Ary tonga lobe koa ianitra izany. Tsy ianitra angeny ao fa olon-kafe. Olon-kafe izy ary neny? Lehilahy? Lehilahy? Tahiry? Manahoana Saloy? Ara-piainana fa afaka somatsara e. Manahoana Tahiry a? Misaotra betsaka e. Dia ara-baina koa ianaoko. Ilaozako aloha nareo e. Eny neny a. Rehefa veo e. Misaotra betsaka e. Mikasa avoaka nga ianao? Saika andeha ho any Ankatso a. Ho any Ankatso? Aizy, mitao ny araka amiko za koa ny andeha eny e. Ka misy ankizy hafa nge saika hoe hiaraka amiko any e. Zany zaloha fa zao a. Mba misy resaka kely tiako ataonao fa raha mety anao dia ahafary fotsiny aloha ny reninao mba amin'ny fotoana maraka miaraka amin'ny namanao no sa ahoana? Ay e. Andraso farako neny dia raha tonga eo ilay ankizy dia manaraka indray zaniko. Fa hono ahy e. Ahoana no nahitanao ny tranonay? Tranonareo ve? Na anontaniako olona ka. Dediko fotsiny hoe taiza ho aiza ianao no miditra elekela trano dia izay. Faina marina aloha ny ilana ho ahy e. Tsy izany fa zao e. Sapanay no moa no nidirana tety? Toekarena? Toekarena? Zay ve mitovy amikany zaniko. Zany koa ny ataoko. Ay, tsara zaniko. Fa zao e. Tsy afaka mianatra matetika ary Saloy a. Ny sasa ataoko izay dia mba miangavy ianao mba hanampy amin'ny fianarana. Ka tsy mitovy amin'ny fianarana taloha ange ny fianarana tiry Tahiry e. Mila fifantohana bebe sady mila fahafoizan-tena betsaka koa. Marina aloha izany a. Sady ataoko ahoana ny sady hianatra no hampianatra anao koa. Ohatran'ny manenjika bitro roa amin'izany koa. Tsy vitanao izany Saloy a. Tsy miafina amiko ny fahazonao sy ny fahaizanao e. Sady ianao a, raha vao miasa dia variana amin'izany. Maninona raha manao safidy amin'izy roa e? Na ianao mianatra na ianao miasa. Eny e, tsara izany hevitra izany fa zavatra vao misokatra anie ilay asa ataoko dia rana olona mafy azy tsara e. Rehefa zatra tsara azy zareo a dia tsy miaraka amin'ny zareo intsony a. Eny ary, saingy tsy mampanantena zavatra anao aloha. Izay tratrako ihany any ataoko. Eny e, misaotra betsaka aloha ny amin'izay zavatra izay. Fa tatra tsara ianao Saloy fa tsy anao amiko hoe tsy izany saingy tsy anahy ohatranao ahy. Tsy dia saraka aminao fotsiny ahy dia izay. Ary Saloy manafy ny zavatra amiko a. Manafy n'inona ke? Efa misy olona miaraka amindry dia tsy miteniteny ao. Eny efa taona fahatelo moko. Sao dia mba tsy za kosa ary izany tindry tenenina izany. Misy mahita ny zavatra ataonareo e. Na ny amin'ny aviary na ny amin'ny takona. Tsy azoko ankizy elazaindriry anitra. Miaraka amin'ilay tovolahy coach amin'ny salle de sport iny ndry. Rehefa mianatra izy dia ho anilandry foana no mipetraka. Marina sa tsy marina? Loza. Iaika moko mody faniny eo.
misy mpiara-mivavaka amintsika ky miara-mianatra aminareo sao dia tsy tsara indri azy izany indri aloha tsisy mahatsikaritra fa izy manaitra amin'ny maro fa baraka kiko fa ahoana mbola mandainga ihany ve tena mba marina raha mba misy an'izany atao anatin'ny saiko ny atyako ry amindry fotsiny hoe miaraka nareo sa tsy dia izay tsy miaraka izany akizay mpinamana tsy mifankafoy fotsiny. Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy ilay fana-Maria ny anitra. Eny vehivavy sy lehilahy miaraka ve moa tsy olazain'ny olona fa mifankatia foana. Tahiry koa nge mahagagy. Rehefa hianatra izy dia asainy hisako toerana eo akaikiko foana. Ohatran'ny variana be saloha izany. Mahana olana angamba. Saloy tena tsy maheno mihitsy ity marina. Saloy Kay fa maninona koa ary antsondromina ao amin'ny stylo iny lasa zary ianao izany fa lavitra mihitsy maninona lasa lavitra ho ianao izany tsy henonao mihitsy efa adiny firy mipetraka teo ay ve azafady za hoe aprimina tana dia andao hiala eto ndry mbola tsy mirava nge-tsika koa hiala eto ahoana ndao aloha anasa-tare fa mahatory be mihitsy ny ianao mieritra tsy misy fatohana mihitsy ianao koa dia mba be vazivazy tsy matory izany asa tsy maninona koriko ay inona zao ny zavatra nambara teo raha tadidinao ary ohatra ny tsy tadidiko tsy haiko nokizay ndao apikanao ampiranentana entiko reto dia avy ary andao andeha amin'izay nanao nanao izay ohatra ny mahavesatra ny lohako tena ohatra ny tsy mahavita mandeha ka izany sofa nitondra fiara ahako andrasy dety ary aloha ianao dia alaiko avy eo tia misy rano dia misotrolo ianao sasao ny tarefa ohatra ny mafana ohatry izany andro izany zay nikaraha amin'izay ary izay avo nahazoazo aina tokoa misaotra betsaka tahiry manatsaina anga saloy zahay amatsy volahitanao ny valoalika toy izaoko elainja nafantarako anao izay anka maninona rahalazay anazy izay manahirana anao izany angelana ny namany ataonao tsara jery fotsiny azany nataoko sy nety taminao nga tsy misy ka zao ary makaina ny sara dia lasa ho amin'izay izay manahirana anao hitanao fifandraisako amin'ny olona tovy daholy raha miaraka mpiara-mianatra zaho dia mitondra tena arak'izay raha miaraka mpiara-vavaka dia mendrika andehanana tahaka an'izany koa hitako ny manjony namako taloha feno adi-tsaina amin'ny fitiavana tsy te hainana izany na nisy fefy manodidina fotsiny mba tsy hanao tao foana ny fefiko dia ny tenin'Andriamanitra ihany azonao ve izany ry tahiry fa misy mitoro fitiavana aminao anga fa manina ianao no miteny an'izany izay ny hitako mba hafahafanao io koa ka zaho angery tahiry hoe ahoana lazainy namako fa hoe miaraka aminao ony ay ve dry tolozany tahiry me fotsiny mba te me fotsiny ay tsy aleko ve me izay tezitra ny fiarahamonina nge tsy azo rahana amin'izay everiny avy aloha izy hiteny fa tsy azo sakanana mihitsy zao hoe aleontsika tsy manaova fihetsika fa zay fanao mazatra fotsiny natao sa tsy mety aminao izany tsy haiko tsony fantatrao ve saloha hoe maninona ny tia miaraka aminao tsy fantatro tsy fantatra mihitsy ve fa hoe tsy fantatroko mafa lazaiko ary satria amin'ireo mpiara-mianatra amintsika na nitovavy fantatra hatramin'izay ka hatramin'izao raha vao manakaiky aza dia tsy mahazaka mihitsy zareo fa lasa mitady araka amiko daholo loza koa tia bogosy teka zay nareo izay dia ahoana izany ry tahiry sy fefeha mihitsy ny fiatsiny dia aleoko mitokatokana fa magaga taminao hafa mihitsy tena tsy tahitra amiko mihitsy ianao efa nataoko daholo ny fihetsika mba hitsapako ny fihetseham-ponao fa tsy miova mihitsy ianao tondra tony namana foana anao dia mahafinaritra azany zao hoe andao anao fanamby
sana ny fianarana dia izay aloha natrehana iverina antsika sa andeha ody aleo mody fa nisaiko izany efa tena tsy mifantoka tsony mihitsy fa tsy mifantoka amin'inona koa ary tena mbola tsy mahazaka eo tena fitiavana saloma to miorooro izy aleo miandro izay fotoanany dia azy ary aleo aloha mangina fotsy. Saloia, hitako amin'izay ilay bandy miaraka amindre. Bandy iza ihany tena marina ny filazan-dravaka fa tena tsara tarehy ilay izy. Fa ahoana raha nazakandry azy mba tantara ho aho tahiry ve tsy resahndry voalohany aloha efa hoe mpinamana ho azy izay. Faharoa za tsy mahita nino hoe bôgôsy zaniko fa misy endrika fotsiny aloha izy ohatra ny olona rehetra ihany. Ary fahatelo amboary ny saina tsy hitsiriritra olona fa fahotana nge izany ry anitra tsy misy fitiavana azy ary ve ao anatin-dre ao ry Saloia? Efa hoe tsisy. Ahoana ny fomba iainandre eo anilan'ny olona ohatr'ireny dia tsy taitra aminy mihitsy? Ka nenareo ny filana ny lasa loko fa ny zavatra tsapako ny firaisako amin'Andriamanitra dia nanamboarany ny fijeriko sy ny fitondrantenako. Marina indrindra nge ry anitra ny voasoratra hoe inona ny arovany zatovony lalaka ilay antsoa voaloto fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra. Misy taratasy fiantsoanaty valizady nga ilay fangatahana asa nataoko sady izay amin'ilay tena tiako atao mihitsy izy izany. Dia rapitso ariva izany no mandalo aniko. Petray ianao mademoiselle. Eny tompoko. Tena amin'ilay ilaina mihitsy ianao na fahaizana nanitra kefa. Vonina tsara ve ianao raha hiasa sy hipetraka any ambanivohitra? Tetika asa matanjaka fanampiana ny tatsahany amin'ny faritra atsimo mantsy izy ity. Eny tompoko, tena vonina. Eo an-tampon-tanàna ty toerana iasanao ty ka mandehandeha manodidina ihany koa. Saingy efa misy mpiasa maro any ary misy izay rehetra ilaina na trano na fiara. Miavao isaky ny roa taona ny asa ary toraka izany koa ny karama. Ndreto ny taratasy manazava izany sy ny fifanarana raha toy ianao ka mazoto vakio tsara. Aiza hoe tompoko? Oay, toa tena vola be tokoa izy izany. Inavy moa tompoko ny fepetra amin'ity asa ity? Ireo voasoratra ireo avokoa hiatoana daholo ny momba anao rehetra. Ianao moa manambady? Tsy tompoko. Tsy be voka koa? Ksary tsy manambadiko be voka ahoana moa? Tsy be voka ka? Azafady fa tsy azo taona mitondra voka mandritra ny fepitoana iasana. Tokony tsisy zavatra manakatsakana anao izany. Raha vonina ianao dia olazaiko ny ekipany ary dia ambara aminao ny fotoana iaingana fa manfoana ny entanao rehetra. Araka ny vinavinanay dia mandeha amin'ny faran'ny herinandro ianao. Saika adiniko. Mahay mitondra moto moa ianao? Tsy mahay tompoko. Tsy maninona fa rzalana mitondra anao mandehandeha rehefa anao mission raha tsy tonga amin'ny fiara ny toerana. Eny ary tompoko fa dia misaotra indrindra. Tahiry Hoe ahoana? Misy zavatra mba hangatahako ny hefitrao? Ay, mipetraka aloha dia lazao azy zany. Tahiry nangataka ho vady andry. Ay, tsara zaniko. Tsy efa taona ny fianareo no niaraka. Ka ianao no tiako fa tsy izy. Maninona? Kinona zany ny antony niarahanao taminazy raha zany? Fitaovana mba hahatonga anao eto akaikiko fotsiny nanekeko ny fangatahako. Efa tsy endriko hatramin'ny voalohany izany toetranao izany. Ianao tsy nirarahana mihitsy hatrany am-pianarana.
isaloha foana na avarinanao eny hatramin'izao ary tsy azoko mihitsy. Tsy azonao satria tsy mahafantatra izay kory ianao. Raha nalala azy ianao tsy miteny toy izany. Tsy ilaiko izy e, fa ianao ve izany dia tsy mba tia mihitsy e. Za tsy manana fitiavana anao izany satria andrefa tianao hatramin'ny voalohany manany izay safidiny za tsy manana fitiavana anao izany. Fa nazananao ihany te izay tsy mitovy ianao sy saloka. Tsy niezaka nitady izay mahasoa azy mihitsy izy fa izay mahasony hafa mba isondrotany amin'ny ambony. Hatramin'izao aza mbola misy tery amiko mihitsy izany. Azo ny fanafodiny izany ianao. Tena mpanao ratsy ane iny, mila faizina. Moramora kely ty vavanao aza mikasy tanana azy akory ianao dia kely ary. Raha maninina izy dia hatraminao koa ny fantazerako. Tsy ho zakanao izany. Tandremo tsara amin'ny fihetsika Hitako izao fa tena tia azy marina ianao. Orfanja, mila manamboatra saina ianao hoe. Raha sy tena fitiavana ny arahanao amin'ny andry aza manaiky ho vadiny fa mampijaly tena fotsiny ianao. Azonao tsara izany. Ao anaty tsara hoe ry Saloy, hiasany ankilizato hoe ianao fa maninona no andeha lavitra be any e. Ka ny fianarako aneryneny tsy maintsy mandeha ohatran'izany mihitsy e. Maika loatra ndry tsy fantatra hoe maninona. Misy olona tiandritso ana angaty sa tsy te hiasa ety amintsika mihitsy ndry e. Andriamanitro, ataoko ahoana ny andefa ny zanako vavy tokana any? Tsy ho fatiny alahelo eto ve za? Tena tsy nampoziko ny fandraisanao azy ry neny. Eny e, diso aloha tsy niresaka taminao meloa e. Le izy koa tena tampoka be sady maika be ry zareo. Aleo fa iresaka amin'ilay DG dia tsy andeha indray izany raha izay no mety. Tena mijanona Saloy raha te hiasa any ambanivohitra ianao dia any amintsika nge misy afaka anaovana zavatra betsaka e. Fa tena tsy mety amiko ny andehananao any amin'izany toerana izany Enganeka ho hitako ato tahiry. Anao inona tindry? Tsy mety amindry ato fa mandeha mivoaka any. Manahoana ianao? Za ngesaka hitady any tahiry fotsiny e. Tsy ato izy e. Mandeha anany. Tsy ilaiko mijanona eto ianao na kely kory aza. Raha mampalahelo andriky ny fihetsiko na tany am-pianarana na hatramin'izao dia mifona matsiaro any indry fa matsiaro any ianao fa diso. Matsiaro any kendry fa diso. Saingy tara loatra e. Raha mba nisy tsy fitserana na ihany tany amindry nisaraka tamin'ny tahiry indry dia niaraka tamiko izy. Fangamo tsy hoe fa vady ny andro indry izao e. Aza be resaka eo fa mandeha mivoaka any e. Ay, eny ary. Tena mila mamoaka ny fahatezerako fa vonoako any ty. Rehefa tsy eo tsony ty dia mety hitodika amiko any tahiry. Ho tia izy amin'izay. Amin'izao tsy misy olona izao mihitsy. Tsisy mahita. Saloy! Ahoana? Fa manitona ny velesinao Ay, mata. Tena nenjera marina. Vodona ny varavara-pitaratra. Loza. Fa inona aza natao trano ato izany? Tahaka misy fitaratra vaky ary izy eo ambanin'ny fanja io. Apetraho iny poainy fanja Ty ataonao? Amon'olona? Avelao ny tanako tahiry filahanao nge ny tanako e. Ohatry, Saloy vety? Fa iny ty ataonao ry fanja? Ny vonoiny dia ny velesiko koa iziko. Misana anao? Misasay reo miala. Saloy marina. Tena torany ty. Fa nataonao inona ny tanako fa marary be. Misakisay ry anao tsy vita moramozy zao ry fanja. Atsy ny vadinao karakaranao. Mahita raha ianao androany. Anamisy nga manamona an'iteo.
ahoana le tsy zany adin'izy rovavy zany inylefaka tamin'n'ilay iny le sy nitahiry sary varakitra momba ny fisony zavatra tao azafady raha somary ny filaky ny tanàny fantsa fa tsy maintsy mifaitsiko kely izy. dia nanao ahoany Saoly? Saloy mbola tsy nahasady izy hatramin'izao saingy tsy misy atahorana ny ainy. Tena mifona tamin'ireny fihetsiky fanjireny letsy mahatsiaro ny teny lahy dia tena malahelo. Aleo mitady olo-kafinareo isolahy lahy malala tsara fa Saloya olona akaiky anahy mihitsy. Eny ary mirary fahasalamana ho an'ny Saloya ao faniriako mba hiavanan'izy rovavy fa tsy hiady tsony. Amba sara ny sainy vadiny lahy ila aminaiky ny zava-misy osiny izy dia izay. Sotra betsaka tahiry tamin'ny nataonao tamiko tsy misy saotrany izany Saloya. Andriamanitra no saorana fa tsy maty fo amanainy ianao fa iny ny antony nataonao ahatany fa hifanja ve aloha tsy naninony tsisy nazo amin'ny fantsaka fa ny fantaniko tsy nivalianao nitady anao nge zahy fa saika angataka zavatra taminao angataka zavatra ahoana tsy azoko. Hitanao nahita asa saingy nilaviny eny ny anaovako an'ilay izy. Zany ve? Zany efa nanao engagement hoe andeha dia efa vita daholo ny fanomanana rehetra andraisana any dia rehefa nialatsiny tamin'ilay lehibe aho hoe tsy andeha indray dia nasainy tady olona isolo ahy dia anao no tao an-tsaiko dia izay no nitadiavako anao hoe isolo aroa taona ny fepitaona esany sika mantsy mitovy mari-pahaizana. Ay ve sotra aloha amin'izay zavatra izay ary toa tsy taitra mihitsy ianao dia ahoana ny hevitrao? Roa taona eny za ro moa misy eny zaniko problema nge amin'izao mavety fihinana fa tsy miasa aleo fa soloka anao saloara zay tena marina na marina zany za ve miainany aminao so dia matikena maso amiko fotsiny ianaoko. Marina wa zany taminao natory desaka zavatra desaka tamin'ireninao dia mitovy ny hevitray tsy hoe tsy vitanao ny asa fa mila anao eo akaiky noho izy mahasara koa no andeha miala eto lavitra ny tokantrano ny fanjasiandra tamin'ireo zavatra rehetra nataonao inona izao mba nataoko taminao dia mahatsiaro manatsosa aminao Saloya izao ny fotoana ameranako azy ngamba. Allo, ahoana tahiry manao ny Saloy mandeha tsara ve ny asa tamana ianao? Mandeha tsara ka mandeha moramora izy ka hita fa atao izay mahatamana zany ary ohatrany hoe manana olana izany ianao tsy zany Saloy fa zao efa zatra misy namana rehefa miatrika dia izay fotsiny mibanga amiko aty tahiry koa zany nge ka tsy afaka ny anaraka anao any fa na zany aza mahatsiaro ambavaka anao foana za aty izy tompo ireny namanao voalohany fa misy zavatra alefaka anao any dia mba fampaherezany eny misaotra betsaka Saloya fa tsy mila makaty mihitsy ianao ka tsy azy anao tsy nandeha fa tsy mety anao ny asa aty na atao an'ny lehilahy fa inona ho azy ny zavatra alefanao zany boky sy clé USB ireny alefako any aminao any dia mahazo mamaky sy miaino mba manala fahanginany ay saotra betsaka Saloya dia miandry ahy zany tsy dia resaka zavatra betsaka amin'ny Saloya fa loza ho azy raha nandeha taty izy maresaka be fa izy tovovavy tsara tareo avy aty efa nizy aza nanao fanampy ny ahazaka azy mihitsy zavatra tena mahasorehina mihitsy zany nisy fiatraikany tamin'ny asako sy ny firaisana tamin'ny mpiara-miasa amiko ary zany saingy nanaiky andeha aho afatsinjovaka ny Saloy aleo nasany izany famezana izany mety hanampy amin'ny zavatra rehetra ataoko aty ngambaka. Mangingina foana ho ahy ianao efa ela izay no tsapako tsy haiko roneny ohatrany hoe misy zavatra manelingelina zany
malahelo any tahiry. Fa ahoana no itenenana eny an'izany? Fantatro nefa any mandrakariva ny sainao e. Neny a, rehefa nanaiky andeha tahiry voatsapako hoe nanery azy ankolaka. Mety sitrany akory angamba ndrineny ny asany fa noho ny amiko dia nataony a. Tokony hitady olo-kafa fa tsy izy no natsokona kanika. Tia azy ianao izany. Namako izy ka. Dia tiako ohatry ny tenako fa tsy arakaraka ilay eritreretiny neny. Tia azy ianao. Fa ezahanao toerina fotsiny fihetseham-ponao aminy a. Rehefa lasa lavitra anao izy vao tsapanao ny fitiavanao azy. Matahotra iainana izany ary neny ka. Ary izy ka, ahoana ny fahatsapanao azy? Miezaka mitatidy zavatra betsaka ihany aho fa ohatran'ny tsy dia misy zavatra misongadina azoko hamaritana azy. Fa ianao sy izy ve tsy mbola mifanerasera ihany na dia any alavitra any ary izy? Eny e, mifanoratra foana aloha izay e, dia mifampiantso telefonina ihany koa. Izaho range vao aingana nandefa baiboly sy toriteny vitsivitsy tany aminy mba ho fampahirezana azy e, dia mba ho toro lalana ihany koa. Mahazo tomana olo tena amin'ny tompo anaka. Fa izy ihany no hanazava ny fonao sy hanananao fiadanana. Mandeha namidina any ambanivohitra dia manaova zavatra any fa rehefa mialeto ianao ka misy atao dia tsy fantoka mitahiry intsony ny sainao. Andeha hody any amin'eny aloha rapitso. Hanafitra an'ireto vorondreto azy sy ny fianakaviana amin'izao taona vaovao izao. Dia aleo andeha eny an-tsena aloha izany mividy hidi-trano hanamafisana ny hidi-tranoko. Sao dia misy mikitikitika ny tanàna rehefa tsy eto a. Azafady tompoko, miandry fiara nga ianao? Efa ela dia mbola tsisy taxi borosy nandalo mihitsy ve teo? Dia iandro koa azy zaniko. Tena fantatro izany feo izany. Aleo aloha hiala ato anaty fiarata. Dia ho jereko tsara ny endrika izany olona miteny izany raha Saloy. Saloy? Misy miantso a. Saloy hoa? Iza ary izany? Saloy! Tsy didina mihitsy fiaza e. Ndasy fesotra ty solomaso mainty dia hitanao tsara. Ay, tahiry! Izy indrindra. Ahoana ry Saloy a? Manahoana ianao? Takana anao marina. Salama tahiry a. Fa mitady anao aloha izany zaza ao anaty fiara izany e. Ay fa endrena, tevoaka koa izy ka. Ka efa mananjanaka tahiry. Avy aloha tianao fahazanjedina fotsiny eo e. Fa maninona ianao? Kaka ny fahitana. Ny faherinandro aho izao ny tonga taty saingy fatana tamin'ny raharam-pianakaviana. Tsy niantsanao aho fa reko natao surprise e. Tany aminareo mantsy nitady anao fa andrenao nandray atao. Natorina fotsiny misy anao dia izay efa saika ho amin'ny mihitsy nindreko izao feonao izao dia faly Fa zanako ve io zazakely io? Ay ve iny mahavariana anao e. Zanaka io fa zanaky ny zandrika. Tsy mahafoy ahy izy e. Naraka foana rehefa mivoaka ohatr'izao mbola mpianatra ny zandrika vava raha nitondra voka azy dia ningavy ahy izy hanome anarana. Nampindraiky ny anarana ao izy dia napiako hoe fahendrena. Izany hoe Saloy pahendrena. Ohatra fa maninona? Saloy satria tsy tiako adinoina ianao e. Fahendrena satria tiako hana fahendrenao koa izy. Tany lavitra tany rehefa naraka ny torohevitro sy namisavisany momba ny fiainana mandrakizay dia izay voatsapako fa io fahendrena io kay Jesosy Kristy. Ilay fahendrena tsara zao mpity natran'Andriamanitra sy ny anoloan'ny olona koa amin'ny bolany toko telo ambin'ny folo dia folo izany e. Ilay fiandohan'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra raha nanao ny famoronana izy. Izany ny antony sy irinany zavatra rehetra ka mampaharitra azy. Ilay antoka ao amin'ny fiainana mandrakizay e. Ary niova koa ianao izany ry tahiry tena niova mihitsy noho ny tenin'Andriamanitra. Tonga kanao asa aloha raha mety ianao
ka any amin'izay misy ahy koa no isy ianao. Aka ianao fa anaraka anao ahoana moa za? Nga tsy tianao izany, tianao aho saloha ary tsy tia andaonao intsony. Rehefa nasa tany lavitra tany aho dia tsapako fa navizara tamiko ny tsy teo anilanao. Tsy namanampanampy fotsiny fa vatandefo mandry mihitsy no iriko anao. Fa nilaza zavatra taminao nga neny? Ianao mihitsy ny tiako ilazany zavatra ao anatinao ka. Masinao fantatra fa milaza zavatra betsaka e, saingy tenana fotsiny na tianana tsy tia. Tsy tia haneranao nefa raha ohatra ka mbola mila fotoana ianao. Aleo izay mianaka aloha andeha. Tahira. Ahoana raha afaka? Tahira, mila fotoana. Ny fifanerasarako taminao ihany no manala ny tahotra rehetra amin'izany. Azonao ve? Izany fitiavana izany mantsy fahafoizana ny zavatra rehetra ho an'ny malalany. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy no azoko antoka indrindra fa ny an'ny olona tsy mbola nandramako. Raha azoko izany dia mazava amiko ny tianao lazaina. Ohatsaka ianao dia andao sika araka ho any e? Saika hoe andeha ho any an-tsena hividy hidim-baravarana zao fa hiakatra raha pitsiko. Ay, andao ary fidiny izany dia hiaraka apetaka tsika e. Misaotra betsaka Tahira, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Tsisy fisaorana e. Ary tonga maraina be ianao Tena tsy andriky mihitsy saloha izay andalana makatia. Vao maizimaizina dia efa niala tany. Efa vitako daholo nge zavatra rehetra e. Tomina fotsiny sisa dia misy vorona koa natokako anareo ao. Dia masana koa araka sakafo aminay amin'ny lady atandra. Tahiry ohatran'ny menatra sy matahotra ho any aminareo ka? Eny e, ekeko hoe menatra ianao. Raha tsy koa izany olona laninatra izany e, saingy tsy sakana ny tsy androsony izany. Raha nitahotra indray mila esolony izany saloha. Toery izy fa tsy avy tanjavatra nge rehefa miatrika ady e. Ary tanjaniny ianao misy adinona ka? Marina ny tenineny. Fa inona no nambarany taminao? Misy zavatra tsapako fa toeriko foana e. Zavatra inona izany saloha? Rehefa lasa ianao ka miresaka matetika tsika dia nahatsapa fahabangana. Tokony nitady namalava izany ianao ko. Ka tsy nahita olona isolo ny toeranao nge ahy. Dia naleonao nakaty ambanivohitra aloha hikarakara biby fiompy. Asa mba atao vazivazy mory Tahiry ilay izy Azafady re. Rehefa mieritreritra ny fanoloran-tenanao andeha teo avoananenina mafy nandefanao isolo toerana. Tsapako ry Tahiry ny fitiavanao ary tamin'izany koa no tsy ry ny fitiavako anao. Marina ve izany? Alina nge izany vao niariary tamiko e. Mino aho fa ny tompony manokatra ny masoko ankehitriny ka mila itianao amin'izay. Tahiry, tianao koa Tena marina ve izany? Fa alay maheran'izany saloha. Fantatra fa tsy mora taminao mihitsy nilazan'izany kanefa matoki fa amanjana fitiavanao raha afaka. Ary toetra ho anao rery ihany koa. Tianao izany e? Endry Tahiry, tiako izany. Naranao teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fahendrena tsara aza omby ty. Dia ampeny ny oly ary sora lala ary velo. Nolalaoviny ny anja rakoty ny aina. Fanantenana randrembololo malala. Dia na andreanjafy ny aina. Veritina rantasoa benja. Aniserantry ny aina. Tahiry Andriamanantena ary zolo ny aina rakoto ary velo. Nandray feo sy nana tontosa
Nira Kristy, Dina Nicola Rarso.